Miaraba antsika rehetra manaraka an'ity fandarana zarahay mahasoa ity. Fandarana zarahay mahasoa larana fahasivy amby enimpolo sy roanjato. Roanjato enimpolo sivy amby no atolotra antsika indray. Dr Veluka Ravelormisy no manolotra ny fandarantsika. Mankasitraka sy mankatelina antsika rehetra izay manaraka ny fandarana tsy tapaka. Ireo rehetra izay voasambany manaraka an'izany ihany koa. Eto aho dia manararoatra avy hatrany misaotra ny hainao manjery izay manolotra ny fandarantsika maimaim-poana. Isaorana ihany koa isika rehetra izay manoratra mifandray amiko amin'ny alalan'ny teny fankasitrahana izay alefanareo ho ahy na koa anay mianakavy. Sambo ny tain'Andriamanitra daholo isika rehetra. Ny fandarana androany indray zany dia mitokana indray zany izy ity fandarana manokana zany, tsy mitokana moa zany. Fandarana manokana zany izy ity, mialatsiny amin'ilay fahadisoana kely. Fandarana manokana zany izy ity natao an'ireo tanora rehetra izay latsaky ny 5 taona. Tanora latsaky ny 5 taona ka mianatra na manana fikasana hianatra eny amin'ny anjery manontolo. Ireo tanora ireo raha ohatra zany izy ka aka lisansa zany hoe mbola lisansa no alainy zany fa tsy maîtrise na doctorat dia afaka mangataka an'ity vatsim-pianarana ity. Dia vatsim-pianarana ity dia misy isan-taona. Isan-taona zany izy ity misy foana. Ka raha ohatra zany ianao latsaky ny 5 taona mandra-pahatonga ny voalohan'ny volana aogositra amin'ny taona anankiray izay itsahana zany, mandra-pahatonga ny voalohan'ny volana aogositra amin'ny taona anankiray izay itsahana ka latsaky ny 5 taona ianao zany dia afaka mangataka an'ity vatsim-pianarana ity. Misy isan-taona izy ity ary ny daty farany fametrahana azy dia ny farany volana Febroary. Ny farany volana Febroary no daty farany ametrahana ny fangatahana. Ny fangatahana dia misokatra manomboka amin'ny voalohan'ny volana Desambra hatramin'ny farany volana Febroary. Isan-taona no misy ity vatsim-pianarana ity. Ary ny mampiavaka azy dia azonao angatahana zany iantohana ny fianarana any Madagasikara. Fianarana any Madagasikara na koa amin'ny firenena andalam-pandrosoana. Rehefa tsy aty États-Unis na Canada na Europa andrefana na Australie na ny Nouvelle-Zélande dia azo atao ny mangataka n'ilay vatsim-pianarana. Ny vola omen'izy ireo zany raha ohatra ka voafantana zany ianao dia eo amin'ny farafabeny $3,000. $3,000. Eto moa dolara no lazaiko satria miovaova arakaraka ny toe-bola ny lanjan'ny volantsika malagasy zany ilay izy. Zay $3,000 ray zay zany raha tsotsorina fotsiny tsotsorintsika dia ampitomboina 4,000 ariary izy dia azontsika zany ny $3,000 raha amin'ny sandam-bola amin'izao zany nanaovako nakanan'ity fandarana ity zany hoe 12 tapitrisa ariary zany ny vola azontsika angatahana. Ho antsika zany zay haka lisansa ka latsaky ny 5 taona alohan'ny voalohan'ny volana aogositra zay itsahana zany. Dia ny daty farany anaovana ny fangatahana fametrahana ny fangatahana dia ny farany volana Febroary. Dia io moa mazava ho azy miovaova araka ny taona amin'ny farany volana Febroary, mety 20 ilay izy na 20 Febroary. Averiko ny fangatahana azo atao dia ho an'ny fianarana atao any Madagasikara na koa amin'ny tany andalam-pandrosoana. Za zany eto dia mampirisika antsika rehetra mihitsy tanora ray aman-dreny. Mampirisika ny tanora sy ny ray aman-dreny ireo mpanabe, ireo mpitaiza, mpitarika, amporosion ny zanantsika hanao an'ity fangatahana vatsim-pianarana ity. Marina fa ambony be ny faninanana amin'ilay izy satria ny isan'ny vatsim-pianarana izay zaraindry zareo dia 50 hatramin'ny 70 isan-taona. 50 hatramin'ny 70 isan-taona. Fa tsy atao mahakivy mihitsy zany. Tsy atao mahakivy satria ahoana moa zany hoe inona moa ny ahakivy anao ka 50 sy 70 zany ne betsaka dia mety hitenareo ary ianao ary teo voanteny hoe vitsy satria zareo be dia be ny fangatahana azony zay no mahatonga azy hoe vitsy kanefa indray raha dinina betsaka zany hoe tanora 50 hatramin'ny 70 zany no omena. Izaho zao miresaka amintsika eto zany dia mba hanao tantara kely tsy sanatry ny vava ladiny lela fireharehana tsy izay mihitsy fa iza moa isika no irehareha araka ny tenin'ny soratra masina vovoka ihany isika ary namboarin'Andriamanitra ao ambany kely ny anjely azy amin'ny fomba filazan'i Davida azy.
fa tataraina le izy lazaina zaraina mba hampahery sy anetsika ny ambopony tanora, anetsika ny ambopontsika. Za miresaka amintsika ty zao dia anisan'ny faninana tamina andraikitra zay andraikitra amin'ny anjerimanontolony anarako taty États-Unis. Ary io andraikitra io zany dia filohan'ny fikambanan'ny mpianatra maka maîtrise sy doctorat sy matianina. Ny faninana tamin'ireo teratany Amerikanina mba ho pitarika an'izany fikambanana izany satria rehefa lany zany ianao ho lany filohan'ny fikambanana io dia entohana ny fianarana. Dia isika tenako malagasy mifaninana amin'ny teratany Amerikanina dia isaorantsika ny tompo lasatsika ny amboara, lasatsika ny vato. Ary eo tsy misy an'ity le hoe fifidianana mangala bato na hoe ty resaka mandeha any an-tanàna hoe maninona tsara, hoe ina moa le filazana azy, tsy misy an'ireny. Fa zao tena matianina mizotra tsara mihitsy ny fifidianana ary tsy misy langalangala bato zany nanao osoka anampianaran'olona sisika zany, tsa misy an'izany, tsary misy. Fa de lany ozy ianareo 700 mahery mpifidy tamin'ny fiodinana voalohany, tamin'ny fiodinana faharoa azafady, fiodinana voalohany aloha dia fanintsana tsara misy ampifaninana 5 zahay, fanintsana tsara mihitsy. Dia avy eo zany tafiditra tao amin'ny fiodinana faharoa, ny tenako moa zany no larana voalohany tamin'ny fiodinana voalohany dia ny fanintsana tamin'ny fiodinana faharoa dia niraradraraka mihitsy ny fifidianan'ny mpianatra. Ianao amin'io zany ny mpianatra zay mandray anjara ny fifidianana dia mahery ny 2,200 dia ianao zany voafidy voalohany. Zavatra nga misy zavatra tsara mihoatra an'izany ozy ianareo. Atsaran-draha ravoravo ozy ianao tamin'izany. Haravona tsisy ohatr' zany. Ka ohatr'izay le izy. Ka aza matahotra nyty le hoe 50 hatramin'ny 270 ty fotsiny ny omeny dia hoe za tsy hagnano. Magnanova satria zao ny antony. Misy anisan'ny antony azahoana vatsim-pianarana koa ny fahavitsiany le vatsim-pianarana tolotra. Rehefa mahita an'iny zany le hoe vitsikely ny omeny, za tsy hainao. Dia maro ny tsy magnano satria vitsikely ny omeny. Dia rehefa maro zany tsy magnano, mitombo zany ny sanjila, mitombo ny herizika, mitovy ny chance, mitovy ny anjara koa ny zalahy tsy midify. Ampidiriko amin'izay koragna raiky zay, ny anjara tsy midify rehefa anjaranao mahazo fo ekenao aminazy io. Ka zao mandray sanjara nareo, mandritra ny fotoam-pialatsasatra katroy ny fangatahana. Satria be dia be zany ny zavatra angatahan'zareo amin'ity fangatahana ity, amin'ilay fifanitsanana manko enjana be le fanitsanana amin'izy ity. Katroy mihitsy mandritra n'izao ny fotoana fialan-tsasatra ataovy le fangatahana. Fa fotoana mianatra io manko repitra be. Fa mbola malalaka tsara zany zao hatramin'ny fahavalo hatramin'ny faran'ny volana Febroary. Isan-taona faran'ny volana Febroary no daty farany fametrahana ny fangatahana azahoana ity vatsim-pianarana ity. Dia azavaiko misimisy kokoa amin'izay ary zany le izy teo fa savaran'andy foana moa zany le nataoko teo na le savaran'andy aza lasa lava be satria mbola nasiana an'iny fanazavana momba ny fampirisiana antsikany. Fampirisiana antsikany rehetra zany hoe olo jiaby hagnano fangatahana zegny. Ka azavaiko misimisy kokoa zegny ity vatsim-pianarana ity zegny. Ny mikarakara anazy zany dia laintsona hoe Wells Mountain Initiative. Zay zany ny anaran'izy io, Fondation Wells Mountain zany izy io. Ka ny fandehany dia zao natokana zany izy io ho an'ny tanora araka ny lazaiko teo dia ireo tanora zay latsaky ny 5 taona dia natao amin'ny asa ny fianarana zay any amin'ny firenena andalam-pandrosoana. Ka zao lisansa zany hoe io zany ny diplôma na lisansa voalohany ho azonao. Io zany raha ohatra zany anao ka hoe faharoa na fahatelo tsy mety, fa tsy maintsy io zany ny diplôma voalohany anao zany io dia afaka mangataka zany ianao. Natao ihany koa zany izy io iantohana ny fianaranao amin'ilay akanao an'ilay lisansa. Dia isan-taona ho iaho le izy no misokatra manomboka amin'ny volana Desambra, fiandohan'ny volana Desambra sy ny taona manaraka zany iny volana faran'ny volana Febroary iny.
zay moa ny teny ampiasaiko fa raha mijery ny fomba ny filazana ao amin'ilay tranokaly ianareo dia voalohan'ny volana marsa no nanaovany azy fa ny anazy zany nataoko faran'ny volana febroary mba hahatonga antsika hoe mba misy taona anankiray zany aloha mba misy zafady misy andro anankiray zany mba mialoha so de salatria efa minitra farany itsika zany vao mikropaka de zao olona nefa nanana baccalauréat zany no mahazo manao fangatahana ary tsara naoty de io ty moa le hoe tsara naoty ty sarotra be satria mety miteninao oi de manakôry eky zany nianary zany 12 fotsiny ka za ary tsy nahazo mari-pakasana de tsy mahazo mangataka ave zany za aha za de mampirisika foana mangataha na tsy nahazo mari-pakasitrana na tsy nahazo anentsiny hoe mention za miresaka aminareo zao ty tsy mba nahazo mention zany tamin'ny anatra hoe mention le mention lazay koa zany tsy mba nahazo mari-pakasitrana tena tsara nenany mari-pakasitrana azoko de ny mari-pakasitrana farantsara ambonin'ny tany de tsy inona zany fa ny hoe afaka afaka zay ny azy zay nenany mari-pakasitrana azoko tsy mba karazan'le mpianatra nahazo firy 7 mahay ry zalahy aloha mahay ry zalahy za tsy mba nahazo an'izany nenahy de ny afaka de fa faly ako zay zany ny azoko de aveo nefany ina zatra mitranga mifaninana miditra amin'ny zavatra ohatry toy de mahazo ka io tsy le hoe mahazo mention hoe de maninona tsara be mahazo mention fa azakiviny zany ianao na tsy nahazo mention azy ny mention tsara indrindra amin'ny fiainana de ny afaka ny tsy afaka koa mbola mention hafa iny mampianatra anao zavatra vaovao indray mba ho afaka manaraka foniteny katony foniteny iny aloha ka zao zany azakivikivy am'zany hoe tsara noty de hoe tsy hagnano magnanova za ty profin'olo tsy nahazo mention nahazo vatsim-pianarana foana isaky ny mangataka zay ny nahavitan'ny fianarako tandafy taty de tsy mireharea koa ny zany fa fampirosiana ety raha koragniko ty vao maika zany andrio nahazo mention io zegny nahazo note farantsara magnanova koa andrio antegna ty azareo tsy nahazo mention mahazo tsara kala andrio ndraiky tsy ahazo ka isika zany mba ataovy le fangatana nafiry zany le note azontsika fa azakivikiviny zany hoe mari-pakasitrahana farantsara zany de aveo mety koa zany raha voasambany angataka hianatra amin'ny université amin'ny anjery manontolo anao fa tsy hoe mbola tsy voaray mety koa zany azo atao tsara mihitsy fa mila mazava tsara fotsiny hoe io zany ny sekoly io zany ny diplôme licence voalohany zay ataonao zany manarak'izay na ianao zany mianatra ao Madagasikara na amin'ny firenena andalam-pandrosoana de ny fepetra manaraka de hoe rehefa vita ny fianarana dia hiverina hiasa na raha ohatra moa efa ao Madagasikara zany de hoe hipetraka sy hiasa ao Madagasikara rehefa vita ny fianaranao io ndray tsisy fepetra hoe miverina hiasa herintaona ve sa tsy fantatra tsy lazainy zay fa de hoe manapa-kevitra fotsiny hanao asa any amin'ny tanàna zany amin'ny tany niaviana aveo moa zany rehefa tapitra amin'ny fanarana de miala indray anao de maka maîtrise indray de zay atao indray aveo miverina koa zay moa zany ny any zavatra ataoko mila ravinahitra ty Madagasikara dia miverina mivezivezy isan-taona manao zavatra any an-tanàna dia fanampin'izay koa ny zavatra takiny koa de hoe enao de nandray anjara manao asa soa eo anivon'ny fiarahamonina asa tsitrapo misy fikarakara ianao zany tsy hoe mianatra fotsiny ianao zany de zay de tsisy raha atao mba fanampina ny hafa tsy hoe mianatra koa anao de tsisy raha atao ohatra hoe fitsinjovana amin'ny fiarahamonina ohatra zao hoe mandray anjara ianao amin'ny fokotany misy ianao mpitarika tanora ao ianao mamonjy fivoriam-pokotany ianao mandray anjara fanadiovana ianao mandray anjara amina amin'ny fanomezan-draha anao na filohan'ny tanora anivon'ny fiangonana ianao misy zavatra maro ataonao zany fa tsy mipetraka fotsiny bodeka andragno akeo avao no bodeka akeo de eo de mipetraka de tsisy raha ataova de milalao elektrônika de zay misy zavatra ataonao zany mandray anjara eo amin'ny fiarahamonina sy eo amin'ny tanàna zay misy anao zay koa zany fepetra manaraka zay koa dia manana vola ianao zany manam-bola ihany ianao zany ataoko hoe ihany ampiasainao amin'ny fianarana eto zany tsy afaka miteny mihitsy sika tsy manam-bola mihitsy raha vao miteny zany hoe tsy manam-bola mihitsy de tsy kotiny mahazo avy hatrany ianao avy de isorony amin'ny lisitra satria nahoana tindry zareo jerena hoe ohatrinona ny fandraisana anjaranao amin'ilay fianarana ka dikan'izay zany ary izy ty fangatahana ty mila porofona lay vola io de mazava ho azy moa zany rehefa tsy manana vola ianao any amin'ny banky de mamorona compte ianao mametra-bola any amin'ny banky zany ianao
na amreto na any amy caisse d'épargne zany na any amin'ny reto banky toerana fampindramam-bola azo amoronona compte maro samihafa tahaka ny hoe otiva sy ny sisa any amintsika reny zany fa tsy maintsy misy vola zany anananao ary io tsy misy hoe na ohatrina fa na ray alina azy anananao raha tapitrisany anananao na raha etsy de fa manjary satria atao ao zany le teti-bolan'ilay fianarana io ohatra zany raha hianatra any amin'ny anjerimanontolo any an-tanàna zany de ataontsika hoe mila zany tsika io zany hoe isam-bolana zany hoe mahavita ny fianarana isam-bolana zany andeha ataontsika hoe 10 hetsy isam-bolana ohatra zany 10 hetsy isam-bolana de hofantrano jiaby zany de atambatra ao zany le izy de 10 hetsy isam-bolana iny zany lasa mandeha ataontsika 10 tapitrisa isan-taona de ataonao am'izay zany ny vola anananao am'izay dia ray tapitrisa zany hoe ny angatahanao am'jareo am'izay fotoana zay zany dia 4 tapitrisa ohatr'izay zany le fandehany ka zareo koa zany tia hita proof hoe ty olona ty ve tena olona vonona ny hianatra ary misy fandraisana anjara sa manakory sa fotsiny hoe de hoe mitady vola izy io zany hoe tsy afaka tsisy na ariary na ananany tsy mety am'jareo zay fa ianao le mangataka iny zany dia misy zany an'izay le fandraisana anjara anao zay zany de isika zany zao mijery mivantana eto amin'ny Facebook dia mahita ny taridalana zay mivoaka eto de reo daholo zany lay daty araka ny lazaiko teo misokatra izy voalohan'ny volana desambra dia mifarana izy hatramin'ny voalohan'ny volana marsa zay moa ny filazany azy fa ny ady efa nitsoroko nataoko mialoha faran'ny volana febroary am'izay mba misy andro anankiray raha sanatria zany tsy tratratsika le izy dia mijery ny fangatahana rehetra zareo ny volana aprily hatramin'ny volana jolay de ny voalohan'ny volana aogositra zareo milaza ny fomba ofisialy hoe iza no nahazo dia amin'ny volana septambra am'izay septambra moa zy le namantsika anankiray zay amin'ny volana septambra am'izay no omeny am'izay zany manomboka manome an'ilay vola zany izy de anjaran'ilay olona mahazo ny vola zany ny manana note miezaka mitazona note tsara avy eo koa izy manao zavatra eo anivon'ny fiarahamonina misy anazy toizany zany iny dia raisiny noty ny zavatra rehetra nataony nandritra ny 100 ora fanasoavana ny fiarahamonina de manao tatitra any amin'le fikambanana mandefa manome vola azy isam-bolana ary manome ihany koa ny notiny noty zany indroa isan-taona tahaka zay zany nylay fandehany ka ny teny ampiasaina amin'le fangatahana zany dia teny angalisy zany noho izany zany raha ohatra zany ny fangatantsika tsika zany tsy afaka anao amin'ny teny malagasy na teny farantsay de mitady olona zany tsika andika azy amin'ny teny angalisy de azo atao zany manao ny fangatahana amin'ny aterneto azonatsika atao amin'ny aterneto na koa misy atao antaratasy ary zay ny mahatsara anazy ity de ho hitanareo ao amin'ny Facebook group